tonga nitsidika Andramatola aloha Ravalomanana teny amin'ny trano fonenana teny Faravohitra moa ny délégation ankola Ravalomanana itolakandro amin'ny akabeny de fankahirezana teny fanohanana no nentin'ny reto avy amin'ny ankola Ravalomanana ireto isan'ny tazana teny an-toerana ihany koa ny fiara-piadidin'ny gendarmerie pirenena ho azy ireo indray de ny tontolon'ny fandriampahalemana no vaindon-dresaka tao anatin'izany Lova Ramanatsoa Kristiana Kodramanga no mamitana izay vaovao zay. Nandray ny délégation ankolafy Ravalomanana Ramatola aloha Ravalomanana itolakandro io teny amin'ny trano fonenana eny Faravohitra. Andriamatoa Mamrakotorvelo no nitarika ity délégation mafonja ity izay tonga ankahery mivady filoha teo aloha Ravalomanana marika. Tsy nanafina ny hafaliany Ramatola aloha Ravalomanana raha ny fanatry tava tamin'ireo akaiky azy. Anisany hojereny ihany koa ny famerenana ny orinasa ty koa amin'izao fahatongavany eto Madagasikara izao. Raha resaka orinasa aloha dia misy ny antony mihitsy famerenana azy amin'ilao satria izaho anisan'ny tantana tao kintsika amin'Andriamanitra fa ny irina dia fiverenany aingana satria orinasa malagasy nge io ary anisan'ny tena hoe zavatra vokarina ho an'ny malagasy natao tsy mba nanao exportation mihitsy zahay satria mbola hoe tsy ampy mihitsy sakafo ho an'ny malagasy ary anisan'ny teny nivadiko zany hoe raha mbola tsy tapitra mihinana amin'ny vokatra ty koa ny malagasy dia tsy manao exportation satria ny demande tagny ivelany zany be dia be fa ny mihitsy zay tsy nanao an'izay. Fa tonga teny amin'ny fonenany eny Faravohitra ihany koa ny colonel Rakotomanana Florence sy ny colonel Rakotondrazaka Andry solon-tena farim-piadidin'ny gendarmerie pirenena. Ny fiarovana Andramatola aloha Ravalomanana no nataon'ny rotonta vaindohan-dresaka. Fanarana tao dia tsy maintsy misy ny coordination ny action satria tanjona iray dia miaro ny intégrité corporelle madame Marc Laloha Ravalomanana. Tsy miresaka an'izay mihitsy na dia resaka hafa zany na article 20 vakio tsara ny feuille de route miaro ny fianakavian'ny Ravalomanana sy Ravalomanana. Malalaka amin'izay toerana tiany andehanana zany. Malalaka dia malalaka izy ary miaro azy amin'izay malalaka andehanana zay. Afaka midina kianja be izy manao resaka politika. Zay dia efa noteneniko tao, zay dia efa noteneniko tao. Resaka politika kosa tsy miditra amin'izay zahay fa déplacement privé zay ataony dia arovana izy. Makany amin'ny connecteur be zany amin'ny orinasany dia arovana izy ary zaho fa nanome baiko tany amin'ny région Vakina tany commandant groupement Vakina Karatra zao aza sady manome baiko hoe zereo ny manodidina sao dia efa misy alay-panasa adika hanao zavatra any. Tsy ny resaka politika ireo mpitandro filaminana ireo fa ny lafiny teknika ny tena no amafisiny.